mety maro no choqué raha miaino ny fanehoan-kevitra Rakotombo Jean-Louis manoloana ny toe-java-misy ankehitriny. Babakotom-bazaha, Babakotom Frantsay ny mpitondra firenentsika ankehitriny. Ao anatin'izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy Premier ministre Tsay Christian. Fa nahoana no nakan'izany sarintenin'ny Babakotom-bazaha zany Rakotombo Jean-Louis manoloana ny toe-java-misy ankehitriny. Ny antony dia zao: ny filohan'i Rajoelina dia napetraka hiaro ny tombotsoan'olona nametraka azy teo amin'ny toerana. Zany hoe Frantsay no nametraka ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Mazava ho azy fa tombotsoan'ny Frantsay no arovany sy ataony laharam-pahamehana. Midika izany fa ny mpiara-miasa aminy rehetra dia natokana hiaro ny tombotsoan'ny Frantsay sy ametraka ho laharam-pahamehana ny tombotsoan'ny Renimalala Frantsay. Araka izany, hoy Rakotombo Jean-Louis, tsy misy azo antenena amin'ny gouvernemanta vaovao izay tarihan'ny Premier ministre Tsay Christian izay ho apetraka tsy ho ela eto amintsika. Satria tsy hiaro tombotsoan'ny malagasy zany no antony nametrahana azy ireo teo amin'ny toerana, fa hiaro ny tombotsoan'olombitsy, tombotsoan'olon-tokana. Ny Frantsay tena manana tombotsoa arovana eto, dia izy no mametraka olo eto, marionetiny eto na babakotony eto Madagasikara, dia amboariny mandeha amin'izay le système mba hampalana an'io sy ahastable tsara an'io. Dia Andry Rajoelina candidat ny Frantsay napetrany hoe hiaro ny tombotsoany. Ho anay teza tsisy ninona azonay andrasana amin'io, averiko indray mandeha eto na izy teo président ny république amin'izao fotoana izao, dia Andry Rajoelina izay efa naturalisé Frantsay, izay tsy maintsy miaro ny tombotsoa Frantsay, na ndra Christian Tsay dia olo Frantsay daholo reo aminay. Fa eto amintsika amin'izao fotoana les règles de jeu mbola maloto verrouillé ahafahan'ny fitondrana mametraka olona arak'izay tiany eto, ary ahafahan'ny any velony mametraka babakoto eto, zay tsy mety. Dia vokany tsy mahavita ninonino ireo opposition ireo, tsy afaka ny andana anao proposition de loi ka hoe ho lany, tsy afaka ny hitsipaka anao fitsipaham-pitokisana ny Prime Ministre, fa dia hinanaka fotsiny, dia hidrongy, dia zay. Dia zay rehetrarehetra izay système izay ve mety amin'ny firenentsika. Iseho eto ry vahoaka dia ny fiarovana ny tombotsoa Frantsay ny betsaka. Fa ninao ao ambanin'izany aloha, tsika no mizoga ny tombotsoa Frantsay eto. Saika mitovitovy amin'izany ihany koa ny fanehoan-kevitry Benjara Paul. Tsy misy afa-tsy ny mitady izay amparitra azy eo amin'ny fitondrana no antony hipetrahany Andry Rajoelina eo amin'ny toerana ankehitriny. Tsy sahy manao fitsipam-pitokisana amin'ny Premier ministre Tsay Christian izy, satria izy no anisan'ny fototra hijoro an'ity fitondrana ity, noho izy afaka mifehy miaramila sy fahefana mpanatanteraka maro hafa. Raha lazaina fomba hafa dia ny Premier ministre Tsay Christian no nampaharitra ny Andry Rajoelina teo amin'ny toerany, niaro ny sezany Andry Rajoelina tsy nirodana hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny zavatra hita ankehitriny dia voafehin'ny filoha Andry Rajoelina tokoa ny fahefana rehetra. Ny ministry ny atitany ohatra dia mifehy ny préfet manerana ny nosy, ministry ny fitsarana mifehy ny fitsarana sy ny raharam-pitsarana rehetra manerana ny nosy. Izany hoe efa ampelantanan'ny filoha Andry Rajoelina daholo ny fahefana rehetra avy tany mipetraka eo amin'ny fitondrana amin'ny fotoana tsy voafetra. Ohatra ny mpanjaka mihitsy ny fiheveran'ny tenany amin'izao fotoana ankehitriny izao. Afaka mipetraka eo amin'ny fitondrana izy amin'ny fotoana rehetra itiavany azy, na mandafiry io na mandafiry. Araka izany, tsisy zavatra azo antenaina amin'ny gouvernemanta vaovao hoy ity Paul Benjara ity, satria tombotsoan'ny olombitsy no arovany, tsy latsa-danja amin'izany ny tombotsoan'ny Frantsay. Zakana io mizaha fomba rehetra ipetrahany maharitra amin'ny fitondrana, mety hanao an'izany izy. Mety inona tsy fantatrao hoe le ministre ny atitany igny dia izy no fehiny préfet sy ny district eran'ny Madagasikara, dia nampeny Tsay Christian dia mifehiny miaramila, dia nampieny fahefana mpitsara, dia zay zao ny feheziny Andry Rajoelina, miaramila, fitsarana, ny député zao, dia inona moa zany fahefana ambony miaraka amin'izany, tsisy tsonany absolu zao fahefana tanteraka eo ampelantanana, izay tia hanaovany io fahefana io dia azony Andry Rajoelina tao.
izy sisa miteny izy zao lasa mpanjaka kely ny teny avoakany de lalàna rehefa izy miteny hoe vosiro ny gasy ohatrany teny de zay de mivoaka izy raha pitsindray sa ino resahany tsy fantatra de tsy maintsy ho tanteraka io satria azo zao izy ny manao lalàna zao izy ny manatanteraka tsy azo hoe antenaina mihitsy aloha André Rajoelina hanana ny indépendance ny manokana hoe hanao an'izao sy zao zareo tsara ny téléphérique hoe entreprise français io hoe za mino fo fantany fa tsy mety lasa kilalonjazy io nanina natao satria entreprise français milaza hoe zay mba atianao ante eto Madagasikara de atao mety tsy hafalin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta kosa ny fanehoan-kevitry tabira Randriamanantsoa nanoloana ny fitazoman'ny filohan'ny Rajoelina ny premier ministre Tsay Christian niverina ho premier ministre indray mandeha zéro boribory ny note omenan'ny premier ministre Tsay Christian raha ny bilan ny fomba fiasana nandritra ny 7 taona nipetrahany teo amin'ny fitondrana no jerena. Ny tena zava-misy ankehitriny ny vahoaka miha-mahantra, tsy mihinan-kanina, miaina ny tsy fandriam-pahalemana, ny lalana ratsy, tsy fisian'ny jiro sy ny sisa. Fa ny fitonam-panjakana kosa miha-mandroso, miha-manan-karena, hany ka tsy mahatsapa ny izay fahorian'ny vahoaka mianjady eo. Ary izy ireo no mahita fa mandroso i Madagasikara. Tsy misy tsony ny tsy fandriam-pahalemana, tsy misy tsony ny fahatapahan-jiro, tsy misy tsony ny faratsy ny lalana, fa ohatran'ny paradisa i Madagasikara ankehitriny. Olo tena aloha de gaga misy sy ny atoko kitaniary fa vahoaka malagasy nanandrana ny Tsay Christian raha ny eno kabaro ny président de la République hoe izy de nilaza fa olo tondreko premier ministre de olo avanana amin'ny négociation internationaux, avanana mijery ny raharam-pirenena, avanana amin'ny fandraisana amin'ny manontolo. Nefa raha jerevasika zava-misy ny vahoaka malagasy zao tsy mihinan-kanina. Izy zany président de la République misy ny tenany hoe iaho de mahasapa fa mizaly ny vahoaka. Lalana hoe zay rasy. De ahoana gn'anendrenao an'ny premier ministre ndraiky koa hoe Tsay Christian nefa izy ny lehibe ny gouvernement, lehibe ny administration, anao an'izany lalana zany, anao any social-mbahoaka zany. Tena fanipaky misy zany kabaron'ny président de la République amin'ny fanendrenany Tsay. Tsy haiko ino tsy misy olo ve am'zareo hoe raha tsy Tsay ho atao premier ministre. Tsy manana olo ve avanana ho atao premier ministre ve ny fitondram-panjakana raha tsy Tsay. Fa raha ny bilan Tsay am'izao ny ndresana misy taona mahery zay da tena négatif misy tena zéro ny notiny. Ho an'ny Rivo Rakotovao manokana de mazava ny azy. Ny fahitan'ny filohan'ny Rajoelina ny Madagasikara de mandroso. Fa kosa tsy azo lavina ny réalité iainan'ny vahoaka ankehitriny. Efa hiara-mahita ny fahatapahan-jiro, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fisinasa sy ny sisa, ny fampotehan'ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Tsy afaka mandahany zany ny filohan'ny Rajoelina. Fa afaka miteny kosa izy hoe mandroso i Madagasikara fa ny réalité dia tsy azo lavina na oviana. I Rivo Rakotovao manokana dia niaino ny kabaro nataon'ny filohan'ny Rajoelina nandritra ny fanendrena ny premier ministre Tsay Christian indray mandeha. Nilaza izy fa nahitana fahombiazana hono ny fiara-miasan'izy roa. Nefa ny tombotsoan'olo tokana no narovan'izy ireo hatrizay ka hatramin'izao. Ny androm-panjakana sy ireo ratsamandraika ny fanjakana dia napetraka hiaro ny sezan'ny filohan'ny Rajoelina toy ny premier ministre, ny sénat, ny préfet, ny police, gendarme, miaramila, ny fitsarana sy ny sisa. Ary nahitan'izy ireo fahombiazana ny fijoroan'ireo androm-panjakana maro samihafa sy ireo ratsamandraika ny fitondram-panjakana. Niaro ny sezan'ny filohan'ny Rajoelina tsy rodana, ary tena tsy nirodana tokoa izany hatramin'izay ka hatramin'izao. Fijeriny azy zany nandroso Madagasikara de izy tsy hanovan'ny ekipany zay ekipa mpandresy aminy niaro ny tombotsoan'ny olona maro anisa. Isika aty ivelan'ny fitondram-panjakana no mahita ary tsatson'ny olona, tsatsony zareo hoe nareo zay mpanao politika zany fa tsy nareo ny teneniko. Tsatson'ny olona hoe anareo malahelo toerana, anareo zao fa mazava raha miaina ny zava-misy politika ny firenentsika na amin'ny lafiny ara-ekônomika, ara-tsosialy, ara-politika, ny fahalalahana, ny ataoko hoe ny fampiasan'ireo mpitondro ireo ny fitsarana, ny ataoko hoe ny tafika, ny gendarme, ny polisy, reo lehibe ny administration samihafa manomboka any amin'ny
premier ministre sy ny gouvernement ary ny ratsamagaika rehetrarehetra iaro an'izay fitondram-panjakana zay voarony tokoa fitondram-panjakana na de betsaka ary ny me mahantra potika ny fiarikarena ny potika ny zavatra samihafa orooro a be ny lasany ampigadrana no ny hevitra tsy mitovy a dia nandresy fona ry zareo tamin'ny fivitanana naneho ny hevitra manokana irivo rakotovao manoloana ny fametrahana ny gouvernemanta vaovao ho avy tsy ho ela tsy misy zavatra azo antenena amin'ny gouvernemanta ny Tsay Christian vaovao zay apetraka io tsy misy zavatra iova ary tsy ametraka fiovanana oviana ny premier ministre Tsay Christian sy filoha Andry Rajoelina izany tsy nahita fa ny aratsy ny fitantanana nandritra ny fitondran'ny Tsay Christian sy filoha Andry Rajoelina any Madagasikara ny apotika ny toe-karena bokany trosa isika malagasy gadrain'izy ireo any amponja avokoa ireo olona manana firehan-kevitra tsy mitovy amin'izy ireo potehin'izy ireo tanteraka ny orinasa malagasy potehin'izy ireo mazava ho azy ny toe-karena malagasy sy ny sisa araka izany dia tsy nahomby ny fitondrana Andry Rajoelina na inona tenenin'ny filoha Andry Rajoelina fa izy ireo no nahita fahombiazana tamin'ny fitondrany Tsay Christian sy filoha Andry Rajoelina satria nahomby ny fiarovana ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina tsy irodana zany hoe tombotsoan'ny Andry Rajoelina no nahomby fa tsy ny fitondranany Madagasikara io ny firenentsika sady bokatrosa me mahantra tsy isika tsy zany taninareo zao vao teny an'izany fa ny raha mahita zany tamin'ny fomba fitantanana tombo ny fahantrana ny tombo ny fampitehan'ireo fozo-drafitrasa toy ny lalana jereo ny fikoroson'ny fomba fampianarana isaky n'izay mandeha zao dia ifanenjehana foana ny fivoana laza adina sy tsy zavatra miarina mihitsy nefa zavatra efa mba mipetraka tsara teo aloha ny ataoko hoe ny lafiny angovo zany rehetra zany a raha mijery fotsy ianao a dia tsy mahomby le fitondram-panjakana fandrineny zareo masotsivana hafa dia za dia efa nisany olona miteny foana hoe tonga indray mibaiko midina ny azy a tsy azo hofaina ny ekipa ny fampandresy nanamafy an'izay fa voalaza teo ihany koa ny fanehoan-kevitry Jean-Jacques Tietson efa fitotoana no nahateo an'ny premier ministre Tsay Christian fa tsy nahitana fahombiazana tsy hita akory izay ny asa mba nataony teo amin'ny fitondrana miamahantra trano ny vahoaka mitotongana ny toe-karena miakatra ny tany fahantrana tsy fanananasa tsy fandrem-pahalemana sy sisa ka inona ny fahombiazana izay resany Andry Rajoelina momba ny Tsay Christian araka izany tsy misy fa ny fahombiazana dia ny fiarovana ny sezany sy ny tombotsoan'ny frantsay gaga satria efa fitotaona io tao tsy hisinina zavatra vitany dia dikan'izany zany tsy aza manateninina anazy io premier ministre nge ohatrany tsy nisy tamin'ireny hetsika ireny izy premier ministre tokony nandray fitenenana izy fa tsy nandray fitenenana izy na indray mandeha zany hoe tena tsy ilaina zany le toerana premier ministre fa tokony foanana any dia ny karama premier ministre sy ny indemnité ndraitra mena ny vahoaka ny gouvernement moa tsy resahana ntsony fa izay gouvernement tonga eo mangina fa olona ray foana no mitabataba ao olona ray ihany dia tokony olona ray ihany zany ny karaman'olona ray ihany no alohan'ny firenena malagasy fa foana any koa ny gouvernement fa tsisy lana azy fa manaikinaiky lembenana fotsiny dia omeo vahoaka ny karaman'ireo sy ny indemnité an'ireo fanehoan-kevitry Randrianarjaona Rado Christian nanoloana ny kabary izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina nahita fahombiazana tamin'ny fiara-miasa tamin'ny premier ministre Tsay Christian tokony apetraka tsara ny maridrefy ahafahana mandrefy ny fahombiazan'ny Tsay Christian hoy Randrianarjaona Rado satria zao mampametra-panontaniana ny mbola namerenana ny premier ministre teo amin'ny toerana indray satria raha jerena ny bilan dia tsy misy azo raisana na dia ny ray azy hita miariary fa tombotsoa manokana no arovan'izy ireo matahotra sao dia misy amoaka secret matahotra raha tsy omena fahefana premier ministre Tsay Christian dia mety amoaka secret na tsy ambaratelo izay tsy tokony avoaka masoandro no atahoran'ny filoha Andry Rajoelina azy nay aloha dia tokony mametra-panontaniana lehibe ny mpitondra fanjakana dia voalohany amin'izany dia ny filoham-pirenena satria izy ny mpitarika hoe tena ho aizy ty Madagasikara ty tena nibata fandresena ve fa kosa ny fanontanianay dia hoe sao dia mba fiarovana ny tombotsoa iraisana ao anatiny ao araka sa
tsy sataoko hoe tsy samy kitikitika fa sanatria ohatra ave misy vadika na misy mamoaka secret na misy mivadika amin'ny fanarahana dia ikorotana zay no tena iarovana fa tsy le tena hoe tombotseo malagasy ka aminay araka ny teneniko teo rehefa fantahina be da be reo ataonay fijery tsy misy solomaso mihitsy to dia fijery mahitsy mbola tsisy tanteraka reo ka aminay mbola tsy nandresy nyvahoaka malagasy. Eto am-pamaranana dia zao miverina amin'ny fanehoan-kevitry Rakotombo Jean Louis Siky. Raha ny amin'ny manokana dia zao ny vahaolana dia tsy misy afa-tsy ny fanavaozana ny rafitra demokrasia misy eto amintsika mba hisorohana ny fametrahan'ny frantsay ny babakoton'izy ireo eto amintsika. Raha lazaina fomba hafa dia zao mila manao refondation isika mba hiarovana ny safidim-bahoaka, mba hiarovana ny tena feon'ny vahoaka. Mampalahelo any ny toe-java-misy ankehitriny ny fitondrana izay mijoro ankehitriny dia hiaro ny tombotsoan'ny olombitsy, hiaro ny tombotsoan'ny frantsay fotsiny ny antony hipetrahan'izy ireo eo amin'ny toerana. Ny vahoaka malagasy no bokany trosa, mibaby ny trosa rehetra vokatry ny rendrarendra ataon'ny fitondram-panjakana. Araka izany dia zao tsy apetraka fotsiny ny refondation mahakasiky ny demokrasia fa tokony apetraka ihany koa ny sazy ho an'izay minia mandika ny lalàna na mandika ny fitsipika mifehy demokrasia eto amintsika. Ohatra migadra 5 taona na 9 taona an-tranomaizina mba hahafana manitsy an'ireo izay minia mandika lalàna, minia tsy manaja ny lalàna mifehy demokrasia eto amintsika. Dia zay no mahatonga anay teza hoe mila manao refondation tsika amboarina ampety azy tsara demokrasia eto Madagasikara. Anisan'izany lalam-pifidianana. Zany rehetrarehetra zany azo atao tsy nofinofo zany fa azo tanterahana mba hisiny tena demokrasia. Ka ao anatin'ny composante n'ilay refondation zay tokony atao eto amin'ny firenena zany mba hivoaka tsara la demokrasia ary tsy hahafahan'ny la Frantsa indrindrandrindra sy ny tandrefana mametraka babakotolava eto amin'ny firenena ity fa amin'ny fametrahan'ny frantsay babakotolava eto amin'ny firenena ity miteraka instabilité. Fa na diadina zay olona nanao an'izany tsy ara-dalàna zany ery taona tranomaizina, 2 taona tranomaizina madio tsara amin'izay fotoana izay fitondrana n'ilay résultat makany amin'ny région dia iny résultat confronté iny no alefa makany amin'ny inona dizy teo ny HCC mba hanaovana ny hitsarany azy farany sy anaovana validation le izy. Zany azo atao fa tsy nofinofy, tsy populiste zany fa tena azo atao zany ary madio tsara amin'izay fotoana izay ny fifidianana eto Madagasikara dia manarak'izay tena le safidim-bahoaka no mivoaka. Ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.